Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny radio Don Bosco. Tafahoatra nosoratany aksienina ovelony faly sy Rakoto ary Sinay miaraka amin'ny Vantso sy Miravo. Roland Ramanatsono nandray feo Anjariliva ny nanatotosi. Indray fangatsy ny asa tenao no amin'ny folo atoandro dia miditra trano. Olo manontany ianao ange ara-maly ka tsy miasa sady tsy afaka hiasa ao amin'ny ministerana intsony davao maninona izany azavao aloha fa tsy azoko izany resaka tsy lohabody ataonao izany ka voaloka tany am-piasana aho ary vita treo ny mahampiasa-panjakana sy ny fandrandrako sy trondronoana afaka ho taona amin'izao fahavalo amby 15 taona koa izao andre kakio izany faloziny ny mpiambaranao ramala voaroaka amin'ny asanao ianao eny davao sary ny zara chef de service-nay ny fahadangana be tamin'ireo fitaovana taireo am-piasana ka nanao fanadihadiana ny mpiasa rehetra izy fantatra tamin'izany fa izasy robera no mpivarotra ny fitaovana tahirtao am-piasanay hatramin'izay dia izao voaroaka tsy misy atakantro zay reo lahy lozaray lozaroa fa ty vo angano dia inona izany ny velomantsika fito mianaka raha tsy miasa tsony ianao angatsy mba azo mifona n'izany chef de service-nareo izany raha vao fitaovana mitetina tapitra isan'ny maro anery ny naodikodinay sy robera tao am-piasany reny hatramin'izay zara aza mba tsy nakarina fitsarana izay fa noroahana fotsiny ko tena raha marina fa sady voaroaka amin'ny asanao izany ianao nitapaka treo ny aferam-bany edanantsika hatramin'izay ka inona moa no azo atao dia ho sanatria izany antra sy ho lasa 4 mi izany sika mianakavy manomboka izao tsy misy antra sy ho 4 mi izany raha vao fa aza miteniteny foana ty vavanao ka inona ary ny velomantsika karamanao azatr'izay efa tsy nahavelona antsika fito mianaka raha tsy nanao afera ianaoko mifananandry tompoko lahy Edoara tany Ambohikalo moa dia efa tapitra namiditsika sy nohantsika zao no izy raha matoty efa lehibe daholo ny ankizy atao trano ka aleo amin'izay koa ajanona amin'ny fianarana ireny dia asaina mitady asa manomboka izao ka efa be ny vitako ary tsy zaretsony koa ngeny tokony hitady volaka ramala inadiavavy matoantsika iny ihany ane izao mivoasivy 20 taona ato fa ny sisa amin'ireo ankizy atao trano ireo mbola tsy ampy taona avokoa tsy rarahako izany davao izay miasa ihany ny mihinan-kanina manomboka izao atao trano fa totombary bazimy io ka izay tsy mitoto tsy mihinana sekeko velively kosa raha ny zanako nataonao an'izany mbola didisika amin'ny mamelona azy efatra menada fa raha moka didy ohatran'izany ianao dia ivoary zanatra alanao terena hiasa izy izao mivelom-potsiny ato sady andanimbola be amin'ny fianarany eny tokoa ivoary milaza azy analabaka io zao no tena enta mavesatra atao trano fa atso izy aloha itenenako azy zao dia zao raha matotika izany mihitsy fa leo atsoko izy ory voary ahoana izay ry nento vity aloha ianao fa misy resaka ilananao ahoana izay tompoko zao n'izy voary tsy ho be sasy teny fa ataoko ady vomangany kirija volany resaka ka avy hatrany dia ny voamaso no mpitsiriko ajanony ihany io fanomananao baka io fa tonga dia asa tadiavina manomboko izao azonao sany ahoana tsara hoe ry dadato ajanono fa maninona ny tsy maintsy asa nefa manomana baka asa be adevitra amin'izany ndry fa mitedava asa fotsiny raha mbola tia indriny hipetraka atao aminay nareo kosa nery nento nanome toko fa mela sy ampianatra taminareo ny varotra ny fananany dada sy neny ka tsy misy vola etoana amin'ny fianarandritsony retsy zao noho izy tsy afeninanao kory voary fa tsy miasa itsony io noho izany dia miala tsiny fa izy efatra menadazanaka ihany sisa no adidinay ary ianao kosa tsy maintsy mampidibola atao trano raha mbola te hipetraka ato fangala ny sahady ry dadato mividin'ny trano sy mifanana ndray mandreniko tany Ambohikalo namidinareo tamin'ny herintaona zany izy efa tamin'ny herintaonako fa inona fotsiny ray ny sakafo sy fitafiana menandry ireny ary ny fiatohana amin'ny fianarandry hatramin'izay na zany aza ary nentoa ka efa lany matoa izay miteny anao hitady asy miangavy anareo re
Aleo aho mba mita amin'ny fianarako vao hitady asa raha sitrakareo. Tsy lasy zany fa raha vitandrimy mianatra sady miasa dia mba azo ekena ihany. Maro koa ny tanora manao ohatran'izany. Sa ahoana rangahy? Ka izay ataony ihany tsy ahoako raha vao ny fantantro fotsiny dia mampidi-bola atao trano izy manomboko izao. Fa raha tsy izany dia ialako tsiny mahazana-dralahako anao ry vary. Indray. Tsy araka intsony mamelona anao e. Indray rery tadatoa. Dia sahanao hoe miteny an'izany amiko na dia ny mahasamy hafa any am-boky alantsika aza. Sao dia tsy rariny kosa e. Tsy misy idirana ambohikalo reto izany mitedava asa fotsiny indrira mbola te hipetraka atao aminay fa tsy misy maty akory reto ka hitomanindry eo. Allô? Mahinanao tsara ka? Efa voalazako anao nefa tsy afaka anao revision any aminareo anio e. Zah indray anao tsinjo manaraka lazaka anao ny anto fa tsy afaka ho eny e. Fantatro ny fitiavanao azy sy ny fanirianao afa-panadinana fa Inona ihany no mbola mampisitry belona ndry atao ny efitrano ato ry voary avela hoainga ny telefona iny. Allô, zay aloha tsinjo fa manaraka miresaka aminao ay moa ka mandany andro miresaka amin'ny sipandry ato fotsiny no ataondry. Tsy miasa aloha amin'izay fitadiavana asa akory. Mamerindesina ary neny to fa tsy mandany andro miresaka izany Izy neny ny antso hianatra ny an-tranony teo fa tsy izany ny antso azy e. Dia fianarana inona nefa no haindry amin'ny filalaovana fitiavana miaraka amin'izany tsinjotsinjo izany? Mba valia kely Tsy afeniko fa mifankatia izy tsinjoka nefa madio dia madio ny fiarahanay. Ary fifanampiana amin'ny fanomanana baka ny tena ifampiresahanay. Azony ny tojerena ange ny bulletin sy ny notiko azoko tany am-pianarana fa tena mianatra fa tsy hoe milalao fitiavana Sy izany. rarahako izany sady iza moa milaza amindry hoe toy izy ny fianarandry. Sy ny fitadiavana asa zao nasaina taondry. Ka tsy foy kosa ny fianarako ry neny toa. Ny volana ambony fa tsy ny diplôma ary kiala kely ty Ary satria ty fianarana ty ihany no manakana andry tsy hitady asa dia rovitro vitiko ohatran'izao tony. Zay ny tsara amin'reto kahe reto. Indray ry neny toa. Nahoana reny dia rovitro vitanao ny kahiako rehetra e. Mialama Aoka re. Mialama fa Aoka re tapitra toa. rovitra eto daholo reto voatsaniko ataoko potika tsy misy raitsy ny reto boky sy kahe andry reto anio. Mifona e. Mifona fa aza ry vitanao toy izao ny kahiako ry neny toa. Oka fa hitady asa sao dia izao re e. Anaiky hitady asa ihany moa ndrika miraikitra ohatry ny dita tao ny efitrano ato. Sady variana miresaka amin'ny sipandry fotsiny. Lasindry mitady asa any e. Andeha fa mbola isolakanjo fotsiny ka. Ely izany fa reny akoditry ireny ihany entina. Ary alohan'ny andehanandry mitady asa dia mandehana aloha mahatsaka fa tapaka indray ny rano ato an-trano nefa mila rano andrahokanina rehefa avy eo. Eny ary fa lasa e. Aingany e. Saza mandreraka tsy miasa ny tadiavana fa mitetika ny velom-potsiny ato an-trano ato. Fa inona indray ny famalinao sy voary tato raha vao Ny akamon'ny zanatra alanao hitady asa e. Loza miresaka telefona amin'izany tsinjo sipan'izany fotsiny dia hoe hianatra ny an-trano noho ny nenao vavy. Ay ve ka misy an'izany e. Otay, ary to tapitra rovitra daholo reto boky sy kaheny eto ambony latabatra eto fa ahoana? Ka nirovitiko mihitsy fianarana io ihany no atao amin'ny fialana amin'ny fitadiavana asa raha mala. Hitako moa no mifokofoko mitomany izy mivoaka teoko. Hitanao ny hevitra nanarena azy tato. Zandre tsy mahamazan-doha azy ka. Fa izao kosa aloha, izao kosa tokony tsy anjara azy hiaraka amin'izany olo tiany izany sika fa ny tsara aza dia mampirisika azy mihitsy hifankaty amin'izany tsindro sakaizany izany Finona ny tanjonao amin'izany raha mala? Mba alefaso lavitra ny saina raha vao tovavy tsy ampitoany voary satria mbola 17 taona. Noho izany zay lehilahy tratratsika mifankaty aminy
dia azotsika raha onana ho toriana satria manodikodina zaza tsy ampy-taona. dia tsy maintsy hibaradaka anao izay fanarahana izany le lehilatratra antsika miaraka aminy ary tsy hamelantsika raha tsy mandoha vola be fa raha tsy izany dia ampitahorintsika ho toriana. Azonao ny hevitra zay indrindra raha matoa. aoka fa mazava e mba tena hafa fiketrika nge zany lohanao izany raha maly e. Izy ty fa tsy raha mala be fiketrika e. Mbola elo voary vao ahita asa fa baka aza tsy ananany tso. Saingy ny vatany mirongaronga kosa dia azotsika anjonona lehilahy matim-bavy. Ka izao amporisitsy azy fankaty amin'izany tsinjotsindro izany fa ataontsika amin'ny fanaovana azy. Raha izany dia matoky ianao raha mala fa zanakomby tsy ampianarin-domaniny aty a. Matoky anao aka. Vitantsika io ary asaintsika mandola mandy vola be zay le latratra antsika miaraka amin'le kiala vendrana iny. Amina milion mihitsy no mety ho azontsika fa ianao angahoana. Matoky anao fa veleso ny vy dia mbola mafana. Ka fera tena mora izany indray tsy angatantsika andro mihitsy raha mala. Zay mihitsy ka. Herinandro izao ny ova toetra tamiko ny tora vao. Nanjary tsy nasika toy ny taloha intsony izy ary manambitamby mihitsy aza. Tsy nandoto nahitady asa intsony koa izy fa lazainy hoe mbola ho avy ny asa zaza ho ahy. Ary ny tena mahavariana dia toa mankasitraka sy mampirisika amin'ny fifankatiavana izy tsinjo izy. Nasana aza nefa indrisy fa tsy afaka ny fianarako tsony hatramin'andro vitany amin'ny boky sy ny kahie-ako. Sady za koa tsy sa mangataka vola amin'ny hividianana vaovao. Indry, ve mbola ato anefitrano aty amin'ity indry ity e? Ie. Ngandry tsy hamonjy ny fotoananareo sy tsinjo indray araka ny ferandry tamiko maly e? Andeha azo fa mbola nisolo-kanjo ry nenitoa. Fa mifiry ny fotoananareo? Amin'ny 7 sasany ka. Ohatray, efa amin'ny 7 mahery nge zao nefa toa tsy rototra kory ndre. Mba atsao ihany retsy amin'ny fotoana amin'ny olo-tiana fa anisan'ny porofom-pitiavana azy izany a. Marina izany fa lasa riary nenitoa a? Eny ary fa mba mahaiza mifankaty tsara retsy a. Lasa ve izy toera matoa? Lasa ny jilajila any ianao e. Ohatra ny vorokely ery ny fiaingany hamonjy antsinjo malalany. Ka inona izany no andrasana vandao arahana avy hatrany ny lalakaleany sady tsy kite efa vita akanjo raha teoko. Eny tokoa fa andao aingana raha mala. Voary ve izao iny aloha miaraka amin'ny tovolahy iny? Izy mihitsy manao akanjo bamena iny raha mala. Eno ary tsinjo iny mitatana azy iny. Iny izany tsinjo izany. Ka matoa mifampitatana sy miara-midolo ohatran'izao ry zareo dia tsinjo izany iniko. Marina izany. Ary mahazo mifaly tsika fa manaikitra tsara ny trondro raha ny fahitako azy sady jeranao raha vao ohatra ny zanaka mpanan-karena ilay tovolahy raha tombanana amin'ny zato fitafiana. Izany tokoa. Jereny efa rebika erity zanatra alanao misakambana sy miankin-doha aminy. Ary andraso hitako tsara fa aleo alaiko sary amin'ny telefonina mihitsy zareo mifampiondakondana izao fa anatevina miporo matorantsika n'ity tsinjotsinjo ity. Andraso zay voaray tsara ny sariny zareo fa aleo arahana mora avy aty aoriana ihany. Zaho ane maharatsy an'ity andro fahalalahana ankehitriny ity. Na kely na lehibe rehefa mifankaty dia miara-midola sy mifampitositosy aty an-dalambe avokoa. Ivoary sy ity tsinjo ity aza mba mifampisakambina fotsiny fa mifankaty sasany izany anie ka tsy menatry mifanoroka sy mifampiolakolana etsy sy rora vao Izany eo ihany aloha fa reniny ianao fa miditra amin'ny vavahady. Reny jerera mala. Eny tokoa. Io trano misy vavahady ny dirany zareo zany angamba ny trano mitsindro ka aleo miandry kelikely tsika vao miditra ao.
raha tsy mivoaka ao anatin'ny 10 minitra zareo dia avy amin'ny angady sy ny arontsika. Fito hetsy, valo hetsy, sivy hetsy, ray tapitrisa. Ha! Tena tsy nandainga le madame Veronika reniny tsinjo fa ray tapitrisa reto nomeny reto Ramala. Tena Zany afaliako marina. Mba miadana kely indray aloha tsika zany manefa ny adidy ary raha pitsoray Novambra ihany tsika dia ho any Ambohikalo anefa ny adidy tsika. Izany tokoa raha vao efa tara be ny fanefantsika ny adiditsika tamin'ny fanamboarana ny tranondrazana ny Ambohikalo ka aleo aloha raha pitsy dia raha pitsy ihany ny anjarantsika. Lody vetiny ihany tia ny ranona tsakana rangaha. Sady miaiky ny fahasahinao aloha e. Inona no tokony atahorako any madame Veronike? Ivoary zana-dralahako mbola tsy ampitaona nefa tratrako nadalainy tsinjozana ny tao an-trano. Nahalalantsika koa madame Veronika fa dia nampandroso somatsara ary tonga dia mibetrohanao hoe ataonareo inato moa madama ny zanako vavy tsy ampitaona. Ka tsy maintsy namonvorona raha matotia. Hitanao fa rano andravina avy hatrany le madama sady mikoropaka nitondra antsika teo amin'ny efitranony tsinjozanany. Vao nisokafa madame Veronika ny efitranony zanany dia indreo tokoa ireo vendrana anankiroa fa revo mifampitositosy dia nalainao sary faran'izay aingana tamin'ny telefoninao indray. Tena miaiky ny akinganao aloha Ramala. Reny mihitsy ny fanaovana azy ka. Tsy nahetsika tsinjo sady azoko sary tsara ny tanany teo antsoroko voary. Hany ka mora tamiko ny teny hoe elahy zany ny mpanodikodina ny zanako vavy tsy ampitaona. Tsy manaiky an'izao fa gadraiko alany io. Raiky tahotra avy hatrany ny reniny ka nitala hoe za tompoko madame Veronika reniny tsinjo fa za torianareo reny zanako hoe mba ataovy resefana rany e. Saingy lalina koa ny fizirizirinao fa raha tsy ray tapitrisa ariary no alohany dia tsy lamima ny raharaha. Efa fantatro fa tsy maintsy anaiky izy fa mainy endombonjony. Sady raha misevadiny koa mbola ny andafy raha teo araky ny filazany ka olozany azo azy raha migadra eo tsinjo. Ary mety ampisaraka ny mivady mihitsy ozy izy militomany fa olazainy ny vadiko tsy mahay mitaizany zanaka aho. Zany aroko. Zany rehetra zany angeny nanekeny amoaka ny tahirom-bolany ka nanomeziny antsika ray tapitrisa ariary mba tsy ahasarotra ny raharaha e. Za koa moa niseho masika sady entotra mihitsiko. Sary tahotra koa le reniny tsinjo e. Nefa azo lazaina fa olona manan-katao ihany ery zareo raha ny hatsarany tranony sy ny sarobidy mifanaka ao anatiny. Eny tokoa. Roviana ry Ramala vao mba hipetraka amin'ny trano sy fanaka mihaza be ohatrany reny aza maika ianao raha vao fa vao manomboka hoikaina. Ka olona izy indray ary niterentsika andola mando ohatrany madame Veronika ka sady voary tokapo iny nga malala fa tsy tsinjo. Zao haitsika foana no mandroboka azy amin'le lahafa indray raha matoty fa ny mahamaika aloha zao dia ny fanamboarana ny sainy dia inona ny tokony atao fa nalahelo mafy sy ny tomany foana ne izy ary inoko fa tsy faly amintsika mivady mihitsy izy. Tsy olan'izany fa isinda-malaky ny alahelo sy ny atezerany rehefa tambadambazantsika sy omentsika vola kely izy. Mena vola? Eno Ty vola vao azontsika ty indray ve no hanombinana mena azy? Ianao koa te azo trondro nefa tsy mahafoy kankanako. Tsy mahamono antoka antsika anie no manome roetsy anariana dia azy. Sady fampianarana azy ho ty vola sy azo ho tiaraka amin'ny lahafa zany. Dia mitondra ny aferantsika fianao nga ahoana? Oatra mety koa zany Zany matsoako. Aleo ary atsoina aloha voary ahitana ny fetsiny. Atso mihitsy izy akaty atsoy. Voary Ory voary Voary Ahoana tompoko? Ary nga mbola mitomany foana indriny bongo maso ohatrany io ka. Raha ho mainty miserana ihany ny alahelo ndra matoa fa mbola isava. Tsiry dadatoa. Tsy miserana fa hitoetra mandrakizay atao-poko ny alahelo vokatry ny nataonareo e. Zao raha vatateraka fitiavana izy tsy. Eny voangalo ny maty akazo tokana retsy fa zay olona ray koa ve dia atao ampamoy foa. Zany mihitsy. Ataovy toy ny fahalavony zaza ka mbola be ny sisa ry voary manaraka izany zao indro ty misy roetsy ariary ividiany izay mahafalifaly ny fonao fa aza mitomany tahaka izao tsony.
azonanareo reny fa tsy amerina ny fitiavana izy tsinjo ry dadatoa. Na mamany aza na ndra raha mafy tsy resaka amintsony. Ndry koa dia sary tiavina tao landy-mohaka ka. Rehefa tsy andray mivolo reny izy raha mala dia tsy olana mihitsy fa zarao amin'ny ankizy atao trano a. Tsy andray fa ento anareo e. Eny ariko, eny ary a. Zay zany. Rehefa tsy mahatelina marary dia aleo ho an'ny manetsetra e. Fa izao e, andeha ho any Ambohikalo zay raha pitso iray Novambra. Dia raha afaka pitso vao miverina. Ka sao te hanatitra voninkazo any amin'ny fasandray aman-dreninao ianao? Raha zany indray dia mazoto aho fa tany aviako Ambohikalo sady ilefena ny dadasineny ka vola mba hivitianako voninkazo an'ny zareo no angatahako aminareo. Ihany ary raha vao mbola tsy tafaverina foana ny antso amin'ny voary any amin'ny fahasanany. Efa tokony hisakafo maraina mihitsy nefa zaoko. Andry, fa aizy voary no tsy niara-nody taminao raha vao angaha tsy hitanao any izy. Hitako tary amin'ny fahasanareo tokoa izy saingy vahoatra tsy sananaton azy raha mala fa natahotra ka. Fa nisy inona ny natahotra ianao ka? Andro amin'ny efatrora sasa maraina nge zao e. Tsy hatratra taksi borosy miakatra any an-Tananarivo sika raha miraikiraika aty Ambohikalo aty a. Tsy haiko a raha masoko mandro roa fa ohatra misy olona miresaka amin'ny voary anie eo anoloana amin'ny fahasanareo eo raha mala. Iza koa noho ny resaka aminy fa nitahotra ao ny betsaka e. Sady tsy hitako koa ny niletehan'ny voary ela be anina dia nieranao veloma vao maraina ny fasandray aman-dreniny azy izy. Ka ohatra misy tandindon'olona roa hitako miresaka amin'ny voary anie eo manoloana amin'ny fahasanareo dia tsy sahako ny nanatona azy. Raha vao a, tena olona ve sa tandindon'olona no hitanao ty e? Tsy hitako raha mala izay tena endrany sady somary be zavona koa moa izao maraina izao a. Nenao tiako asa na tena olona na lolo fa tsy sananatona dia naleoko mihitsy miverinako. Sady malaza ho masidolo raha teo anie ty Ambohikalo ety. Nefa voary aza tsy matahotra. Aleo zany antso azy ihany fa tonga dia arosoa ny sakafo maraina antsika e. Lasa aloha. Eny ary. Zao mihitsy le tsy tiako ka. Tahaka izay tsy nety ny taty Ambohikalo taty voary fa mahataraiko fidiana fotsiny. Ny taksi bosy miakatra any an-drenivohitra tsy misy tsony raha voatara amin'ny 10 ora sy sasany maraina eo. Aiza kosa izay olona miresaka amin'ny voary lazaindra vao eo e. Aiza tsy mahatazan'olona koa fa aleo ampidiana ainga ny voary fa tsy. Zany vao tanisako izany ny alahelo kory dadasineny. Mahatsiaro ery sy mijaly any loazanareo. Ary na tsindro izay mba nidiaviko aza dia nafoiko ka vatiko poripory ihany ankehitriny. Fa inona ihany no mahavariana anao vao marana eto Andohapasana eto ry voary a? Manao veloma amin'ny fasan'ny dadasineny ary dadatoa. Andao tsy efaritry ny maly ianao no nanatitra voninkazo teto ka. Ny maty tsy hiverina intsony ka tsy hitako izay mbola hijanonanao ely eto amin'ny fasana eto. Marina izany. Saingy ankoatry ny mahafasan'ny dadasineny azy dia mirakitra zava-dehibe ho aty toeran'ity ry dadatoa. Mirakitra zava-dehibe inona koa e? Tsy fantatrareo hatramin'izay ary tsy hafeniko anao fa efa namangy fasana taty za sy tsinjo indray andro izay. Teto ny toriany fitiavana tamiko voalohany. Teto ny lazany fa ity amandrakizay izy ary nino izany nefa dia tsy miaraka tsony nareo ankehitriny. Tsy hainao raha mbola tianao izy na tsy. Izay lehilahy ray ve dia akarary foanao e. Mbola be ny mitsiriritra bika manendrika ao izao. Noho izany avarony hatreo ny alaherinao any tsinjo dia andao ody fa atoandro ny andro. Sao dia mba misy vola hividanina laoka alohany aminao any raha mala fa tsy misy volontsony aty amiko e. Fianao ve mamy sahazo ninona no zatsy anazy ty indray no tadiavanao vola hividianana laoka raha vao a?
lany sady angano vola azotsika tany amin'ireny tsinjo. ora mala adinonao ve reny fandoavana anjara diditsika tamin'ny fanamboarana tranondrazana tany Ambohikalo reny e. Roa tsy monja no nalohantsika tany ange. Dia ampionofa tranontsika 3 hetsy ariary. Dia ny sakafo nohantsika fito mianaka nandritra n'izay ray volan'izay. So dia sa indray manko no lazainao fa mangala tety nefa ianao lava molotra ery raha vao ratsiratsy no loaka ato trano. De varotra sy loaka ve zany no hanina an'io ka? Vola 200 sisany aho e, voatabia raina 2 monja sisany azony. Ka maninona an'izao ianao vao miteny an'izany e? Sady zareo eny ho any tokony hitady vola atao trano ato fa asay vao mitady asa amin'izay reo ankizy atao tranondreo e. Mbola tsy ampy taona ny zanako raha malaka tsy ho tereko hiasa zany Ivoary zana-drahalanao terena hiasa na roa ihany rehefa tsy handray anjara fifidiana-tsakafo atao trano ato. Ny andro azy aloha ohatrany tsy mety sao anenenanako. Sao anenenana hoana indray? Ora vao loha raha mbola-tsika ve dia roany raha tsy izy tsy nahazo vola iray tapitrisa ariary tsika ary efa misy trondro vaventy tokony hojonotsika amin'indray zao any. Marina hoe raha mala fa iza aloha zany trondro vaventy tokony hojonotsika amin'ny voary zany e. I Kevin raha vao I Kevin mikavonila mpivarotra moto ve? Voalaza anao tena izy mihitsy. Efa andro vitsivitsy no nanara-maso nandinika ny adala fa zay vehivavy mandalo ery amin'ny fivarotana moto dia adalainy daholy Za koa mba nahatsikaritra ny toetran'le androvolahy iny loha e. Zany ariko. Mbola vatony ohatrany voary ny vehivavy hitako matetika miaraka aminy saingy miovaova foana fa tsy maharitra. Sao koa mipetra jery sady be volo Kevin. Any ka tsy manan-katao fa tsy manadala vehivavy amin'ny volany. Saingy mpanjony voajono izy amin'ny fampiasantsika ny voary araka aminy. Hevitra mety tokoa zany raha mala. Ka tsy aloha ve aloha ary atsona indraiky ala voary ampidirina aminy e. Tena manambola tokoa ny Kevin iny amin'ny vity moto lavony e. Zay mihitsy raha vao atsondray aloha voary akaty ariko. Voary Or voary Ahoana izay ry neny toa? Vy kely londry fa misy resaka ataonay amindry e. Hono ary voary? Efa mba nahita asa ve no io sa ahoana mariny? Efa nanao fangatahana asa tetsy aloha zao fa mbola tsy misy mivaly hatramin'izao e. Kanefa dia tokony hiasa mihitsy indry raha mbola te hipetraka atao aminay fa zay koa neky mba sahirana e. Tsy ho vitanay mihitsy ny amelona indry miampy azy efatra mianadazanakay. Zay kosa aloha e. Ka efa mba miezaka mitady asa ihany any afa tsy mahita e. Asa betsaka io re tsy fandry mihitsy koa ngamba no mifidy asa ka. Tsy mifidy ary neny toa fa mbola tsy nahita. Ka rehefa tsy mahita ary ianao dia atao fotsiny zay fankatiavanao amin'ny Kevin e. Ahoana tsara hoe ry dadatoa? Izany hoa Kevin mpivarotra moto ve ndresanao? Izy indrindra ary ataovy zay fomba rehetra tonga azy raiky pity aminao fa anainy sy sanaka. Indray ry dadatoa. Andry re tsy izy fa zay raha andry amin'ny Kevin fotsiny no ilainay Tsy mba haiko zany sady tsy tia ny enjolam-boto be iny aka. Kanefa dia tsy maintsy miaraka aminy ianao raha mbola tianao ny hipetraka ato aminay Sao dia tsy rariny koa zany ry dadatoa. Rehefa kamboty sady tsy manatra ny hipetrahana ntsony ve dia terenareo iaraka amin'ny lehilahy tsy tiako e. Badinio ihany fa sao dia tafahoatra ary tsy rariny izao ataonareo izao ka. Fandry mipetraka sy mihina-potsiny atao aminay ity momba rariny. Rehefa tsy fankaty amin'ny Kevin indry dia rofiny etakely indry ary mandehanany amin'izay mahafaty indry ihany. Aza roanareo re ahy e. Izany tany alehako ary iza no olona indray ka tsisy andrainao mihitsy amin'izao fiainana sarotra izao kosa aloha e. Ka ny fahendrenao dia ny manaraka ny teninay ihany. Dia ho tratrarinareo zany Kevin raha miaraka amiko ary akanareo vola sala amin'ireny tsinjo. Zany indrindra retsy sady sahaza ny lehilahy mpandripaka tovovavy ohatran'ny Kevin koa ne zany e. Izany dia mandehana ianao manao izay ataitra sy ahasarika azy aminao zao dia zao. Mody mijerijery an'ireo scooter amidiny eo amin'ny magasin amin'ny fotsiny indry e. Dia ho hita indry fa tsy maintsy ho taitra amindry ny adalam-behivavy iny. Mora dia mora aminareo mihitsy ane izany ry dadatoa sy neny toa e. Inona masarotra an'izany voary Atao ve? Raha vao mahita ny atsara-tarehy andry fotsiny iny ka anaovandrian'ireny fitafy manay taitra lehilahy ireny dia adinony izao tontolo izao fa alemy amindry izy.
anio izao ny sarozory tao amin'ny magasin fivarotam-moto any Kevina. Toy ireny mpivaroteny ireny veverako ny tenako, indrindra amin'ity akanjom-behivavy jefijefy anaovako. Tsy nahazatra akory manao akanjo mampiseho lamosina azy feohatran'izao fa anaty asa anankiny toy reto dia mitereny anaovako. Mafy tika ary fa manomboka manara-maso Kevina. Reniko fa tsy maintsy anatona sy amresaka. Tsy menatra akory izy omaly ny tory fity tamiko fa nevonako ihany satria tsy tiako ny heverany ao mpivarotena. Saingy anio kosa dia tsy maintsy manome fanantenana azy raha mbola te hipetraka ao amin'ny tatatosiny eny to. So ihany aloha fa mba vitsy olona ato amin'izao efa toandro be zao fa menatr'olona. Tena le sipa tsy nety zakako maly ho tonga mijery moto atao magasin izy aloha dia tena manja sady sportiva be mihitsy miaraka amin'ile katana donisy pantakoro ny tenisiny. Jerako zato volavany sy firafitra-fitry ny vatany marina. Tena ao tsara sady amin'ny forme mihitsy aloha tena reveko rangaty isipitika tsy maintsy zakako amin'izay tsy ampafiry ny joba ny kotiako nandalo teto ka tsy amelako na dia nysiony avina tamiko azo maly dasa aleo tonga dia akosy tena avetrany. Manahoana ny tomona malalaka Tsara ihany fa misaotra. ka tonga hijery moto ato aminay indray zao hoe kozy io amiko izay revendry fa ataontsika mora be ny vidiny sady amin'ilay ihany nanaovana an'izany dia izy anareo skotery ary nytindre omaly ahy natalainao dia tsy tadidiko ny vidiny moto atao aminareo dia ampita vidiny reto moto reto fotsiny nahatongavako aloha androany fa mbola tsy vidy aiza kosy dia andre sady ve mba mijanona aloha fa misy kozy kely tiako atao amindrika inona indray zao efa amidozy zao fa mba tia nasan'le ara-mikiala amiko any amin'ny hotely ahy dia antsika afaka amin'ny kozy tsara sady zay kality indry dia vidiko daholo mahita hotely mandamina be dia ahoana poinsa sa tsy poinsa ke so dia manahirana izany ka inona ary ty tsisy atahorandriny amiko fa matoke manafatanjala-piasa ato fotsiny dia mikisakitsika mitsanona raikitra iany ary fa tsy maninona merci ake andraso rano maro aloha ikozy amin'ny drala reto tsika dia lasa naiky ihany moa ianao rasipa nefa dia miseona molina kely anao indray ny ihany tsy maintsy mandry amina olona vazy zay voatery manaiky ny sitrapony ty Keviny ty santra tsy te efa maly andro tatatosiny ento efa tahaka ninny arivo fa nirendry zareo aho maly tsy maintsy ataoko n'izay rana amin'ny Keviny ary alefako izay misy amin'ny tsareo izay toerana iranay sipity famodiny alahilany fotsiny zany hatramin'izay ary satria efa mifankalala tsara sady tsy mifampihafahafa tsony zay dia aleo velarina amin'izay mifandrika fa mandeha ny fotoana bainina ary inao malasa sainanao nefa teo ianao ndresaka be mihitsy mbola ampiana velony kalindre sa efa voky aoko izay ka sady misaotra betsaka fa sady voky no afapoary Kevina ina ny sorandre amin'izany voary sakafo lafo vidy be daholo ny komandinao ke tsy problème zany reny zao tsy efa ohatrinona tsy olana ho azy any fa ny saosy indray tsika manana bobaka rasa reto aloha misy meko andre sady sao dia misy landry azy ohatr'izao zany ny fanjonon'ity vehivavy raha azoko tsara sady firy amin'ny vehivavy moa no andavo aloha mepotsiny ohatr'izao otry fa maninona ny tsy raisindry reto sosy reto fa diniandry fotsiny voary aprimy volanao ry Kevina fa tsy mila vola otry kozy ve le ty
meka indray aloha raha milaza fa tsy mila vola ndre eny e sady reveko be ny mety amiko rangaza ny pasindre zany e tsy mba ohatra n'ireo sipa amin'izao fotoana izao reo maninona ny sipa amin'izao fotoana izao ka reny tsy menatra ny manao mimilava ny akamarony e sady everiny fa hoe zony amin'ny bandy sipa nono zany za kosa aloha tsy amin'izany mihitsy a okeke ilaindre saingy zao ahy mbola tsy mivalindy kosa le demande nataoko andrina ndritra ny fikalitsika teo hoe mba avaleo amin'izay moa kiry voary tena kozy vorengy fa babindre tanteraka amin'ny foko e tolo dia tafalatsaka mihitsy raha vao nakobola ingy dia inona hono valiko an'izany mba avaleo fotsiny hoe za koa mirevy an'lahy dia vita kia ka tokony mbola andinika kosa ny avy vao mamaly an'izany e za indray asy aza-pijaliana moa le kofa rehefa mba potika amindrery malala eny ary za koa mirevy an'lahy ka hoana afa-po elahy zany afahaliako ake taira aloha mba asiana bizo kely marika izany fa faly be loatra anke za sere marina ka mampaly be kosa mifanoroka mason'olona eto amin'ny hotely eto ka eny e marina ihany aloha nkozy ndre fa zao e maika hody ve ndi losa hony tsy maika afa hoana ka zaka zatra makasesita kely ary rehefa avy mikaloto zao maninona moa raha makasambara atao amin'ny hotely vetivetsika dia mba miaraka misofila kely vao mody sa hoana ke tsy maninona raha izay ny tianylary io fa tafajabaka ny anylarika venina avy hatrany dia metsika lahy sao dia mivampiprizy verinika izy fa za kosa chéri tsy hijanony ela be aty tsy milona ty zany tsika fa aza matahotra indre ndaso icommande chambre ray mao atsika vetivety fotsiny aza ela ry fa miandreto vetivetika manany tena mantsy ianao rykevinina fa tena fitiavana ny rahako aminao miala tsy ny hafa voatery ary andefa mesazy any amin'ny tatatoa amin'izay aloha ilazana ny toerana misy an'ity hotely tika avy eo indray nydingana varoa dia fanaovana selfie miaraka amin'ny kevinina mba matorana azy araka ny teniny zareo iza moa ny telefoninako teo ty eto ka sady ataoko silence koa ty manomboko izao satriky foana norika indrindra seri fa tena reveko akenjea marina aoka aloha izay fa ankoiry voary mila ho sevitra mihitsy aho roa anylatsy akatoko sady mafana be koa zany ka etany mpitiavandrery malala tsy mahagagy zany tsika nge tsy mirako dambakory matory eto ampandrineto oay jereo fa tsembotsemboka sady ndre zany ela koa manao zay mahamenatra ka fa tsy ataoko mahamenatra seria zay dia mivoara ameny ireny takolana tena mafana mihitsy aho zany fa aleo ahy isaika kely atsy amin'ny dosy aloha lesy tsy olana mihitsy zany sady misy dosy raha teo amin'ny chambre d'hôtel lato dia raha andeha saika indri dia aza elany raha mamitsy indri ka andraseo ary aloha fa andeha vetivety eno fa aza milona be kosa indre za kakakely eto ampandrina eto aloha sady efa asoroko dolo mihitsy reto akanjo reto fa tena grave tokoa ngely hafanany eny lesy chéri aleo aloha mody misaika kely atao amin'ny dosy ato dia mandefa mesazy avy eo inoko fa efa tena akaiky na efa tonga atao amin'ny hotely mihitsy ry dadatosiny antosainga tsy fantatra zareo ny chambre misy zay efa vita ny fisaikako ary aleo amin'izay alefako SMS amin'ny dadatony laharanyity hevitra misy azy kevinity mba spida moa ry serifa ndre kosa ela be loatra ho avy lesy fa ela koa dia efa tsy mandry arika ka tena mila mafy andeha kosa angeniko ba efa midogaiko fotsiny eto ampandrina eto zay fa lasa ny SMS nalefako any amin'ny dadato inoko fa fantany misy an'ity hevitra ity ary ho avy tsy hoely zareo fa aleo amin'izay aho atsy amikevinina izy ndrery voary efa tamile tsy fa aza dia miantsoantso tsony fa sao dia misy mandre eo ka tsy misy mikozy mafy eo sady izako draikiry zany amanja ndrery voary amin'le misikina serveta fotsiny
Tena reveko kely voary. Ary lahy koa kay nanalakanjo mihitsy fa shorta sisa. Ka mafana ny androko. Avy amin'izay loketo anilako eto ampandrindry. Eny lesy Dia arevetrany dia bisobiso amin'izay oka loka. Zay indray voary. Oka lo lesy Mokia. oka lo fa aza tonga dia mitolay alaka. Fa misy ina indray seria Amin'izao fiarahantsika voalohany izao dia aka ny sarintsika eto ampandriana mba atao souvenir. Amin'izao tsika tsisy mbaly zao ve? Eno ka maninona moa na tsy miakanjo azy tsika Tsy olonare, poinsa fatay ray manseliky ary. Angandry, ka tsy blema konge na ataon'ry vidéo mihitsy aza ve dia aza mihetsiketsika lava efa maka ny sarintsika zao Alefa ary. Zay io ny sarintsika teo raha tiany lajerena. Tena tsy ratsy kosa ilay sady mivoaka tsara. Zany Sady efa manakaikaiky an'ilay style visa mihitsy ny paozintsika amin'ny tsamo miara-matory. Sady tsy misy akanjo. Ohatra ilay ity. Fa iza koa zany manapaka-revo zany. Tena tsy mahalala fomba. mety ny mpiasa atao amin'ny hotely le zany fa jereo vetivety fotsiny Le ohatr'izao mihitsy ny le tsy reveko ka. Fa iza koa nareo reto Azafady ry tovolahy Izy azafady fa zanakay ny laloviny lato ka tsy maintsy miditra zay aloha. Ay de efa tsy miakanjo tsony nareo ato. Tsy mba ekeko zao ataonareo zao ry zaza lahy ty fa hotoriko ianao anio. Fa hoana Mbola tsy ampy taona ny zanako nefa ataonao ohatran'izao. Miakanjonjy ry voary fa zamiana any eo ampandriny eo Fa ahoana ny nakobonareo ny misy anay ry rabofy sao de efa planina kosa zao Plan inona indray fa miomana fotsiny hiatrika polisy ry lehibe kavin'ily ty Aiza hoe to ty hojereko ny telefonina indro voary to ty ty fa ataonareo inona nefa ny telefonina ko atao ty aloha aoko hojereko kely aloha ny atao anatin'ity ka daso aloha ay de efa nanao selfie mihitsy nareo tato ty mipirofo mitohaka amin'ny tendany raha matoty fa nivira vrain'le io tato ny zanatsika tena mahay sary mihetsika mihitsy izy mivady reto ka za kosa rangatsy namiravira azy raha bainina fa nanorokorokazy fotsiny efa izy le ty zany efa izy zany Tsy afa mialatsony ianao zay ka Mbola tsy ampy taony voary fa mivata ny fotsiny marorika ary matonareo efa tsy niakanjo ohatran'izao amin'ny sary de efa fanimbana anjanako ny dika ny ka hitory anao na iodika vy ianao na iodika vanana Raso alamina rabô fa za taon'izany kosa aleo lamina hoany alamina lamin'inona ny zanakay no anaran'ilay adaladalana tsy manaiky an'izao fa migady alahy an'io migadra ary aza manantena nitsoka fa hitako ny magazin fivarotany lamotao laminy mora bainina fa za taon'izany tonga de kozio azy sosy tadiavinareo fa alohako na ohatrinona na ohatrinony tsy te ho afa-baraka sady tsy te higady zany tena mba kozy Yes Reny ny alehany rehefa lela matim-bavy loatra raha mala telo tapitry ariary no azontsika tamin'ny Kevin ho takalony tsy fitoriana azy any amin'ny polisy zazazy koa ny atao ohatran'ireny davao fa isy mitsakotsako nenina tsara izy zay hitandry tsara angambo zao ry voary fa sady nahazo vola be tsika no tsy nanombinana koa ry mivatandry na zany aza ary nento dia tsy mandry ny eritreritra ndry tsoriko fa tsy mankasitraka ny zavatra ohatran'ireny satria namany varitena ihany angereny ka na tsy akasitra andry aza ry voary dia tsy maintsy manao ohatran'ireny ndry fa aza manantena no velominay fotsiny ka rendry asaina mitady asa milaza fa tsy mahita noho izany dia ekeo fotsiny izay asa ampanaovina andry na dia marotako ny tenako aza ve zay kosa tsy mampivaritenanao eny amoron-dalana ry voary fanjonoana lehilahy adalam-bavy fotsiny nasaina eny ataonao zao ianao mbola virjiny ihany gina ny olana ny olana dia lavo ny feo ny feritreretako ny zavatra ohatr'ireny ary tsy ekeny saiko nefa efa vita moa iny ka ny miezaka manadino azy sisa no atao izay koa ny tokony atao indry mba eritrehany manaraka azafady ry neny to eritrehana ny manaraka ahoana moa zany fa tsy azoko jamais 203 ozy ny vazaha retsy ty
Rehefa vitany amin'ny tsindrin-kevinina dia iragresaka aizan-dramala fa indray izao no ataondry amin'ny fanaovana azy. Fonctionnaire ambony sady panefoefo be zany. Zay indray. Andray re. Anga tsy ampy anareo ny telo tapitrisa ariary tany amin'ny kevinina no mbola ampidirinareo amin'izany ragresa indray Tsy ampy zany e. Efa mifandinga izay mivady fa aleo manangana trano na dia trano bongo aza. Toy izay bokany nofatranon'olona ato amin'izao ramala tsy anazy izao. Noho izany dia mila piny ty telo tapitrisa ity fa tsy ampy e. Azon-driva ve zany e. Dia za ve zany tsy maintsy anampy ny vola ilainareo amin'ny fivarotako ny tenako amin'izany ragresa any. Voary tsy mampivary tenanao ne zay e. Fanjonoana lehilahy fotsiny no asainay ataonao. Fivarota-tena ihany zany tatatoa. Dia tsy havita zany ndry. Tsy mahavita tsony ahy e. Nefa vita aza nanenenako. Fa raha mila volonareo dia na dia avavy matoanareo asaina miaraka amin'izany ragresa any. Sany vavavankala kely ty e. Inona tsara vavandry? Nahoana no asianao temaina ry neny toa? Ka ianao zazakely voamaly indray no mamaly valy lehibe kosa ka. Zazakely vao omaly nefa dia terenareo ilalao. Matiko ty zasy ty ramala fa mampiepy ny atezerako mitadininy ty mitadinina tatazo miveloko fafa rehefa miseho mazandoso be fa malena ry kalaka tsy tia zanny izany. Fa inona nefa ny atsoko ny finoanareo ohatra amin'izao e. Zany e. Marary ameny tia. Marary ka anaiky sa tsy anaiky hiaraka amin'ny ragrendry e. Tsy amaly. Zany indray ary zany miveloko fafa fa tapitra mangana vatany ty vo avelako androany. Okary neny tofa marary ataoko mihomitra hatrany tony volony ty va miseho milay mafy loatra. Asa roitinao voloko fa marary. Matiko tia oka fa manaiky matiko tia fa tsy tia lala e. Tsy tia lala. Oka zay avao oka zay fa manaiky izy oka hoa fa fatingo izy azy io e. Efa manaiky izy fa oka aloha zay avao hatrany tambaviko ka. Olona voatavy tsy mifandraka kely io ka miseho be famaliny ery. Oka zay fa manaiky izy. Atovy ihany fa afaka hatraminy endry vo avelako Iaraka amin'ny ragrendry sa tsy iaraka amin'ny valio fotsiny Iaraka amin'ny aka. Anaiky ihany moa ianao ka manasavotravatra eriko. Lehilahy be vola manoatra noho kevinina ne rakre. Mpiasa mpanjakana ambony izy ary matombony nahatroko izany. Ny fahalemeny dia ny filarovam-be vavy hatramin'ny mpivarotena aza ka mora amintsika ny mamandrika azy ka hono ramala. Aiza tsara moa le toerana falehana ozy ianao. Ka ao amin'ny boîte de nuit eto an-drenivohitra ny falehany fa zasy gasy mpanan-karena amin'ny lalao vola avokoa manko ny mpakao. Vao ahita ny fihetsika sy fitafy manitina anaovany voary fotsiny ragre dia homaino ny may ary hodotra noho ny dotra fa janga latsy andalovam-behivavy ko. Dia sahala ny nanaovantsika ny kevinina ihany zany no anaovana azy. Izay ihany zany tokoa. Ary ho hitanao fa hibabababa anao izay fanarahana amintsika ragre. Ka tsy hampaninina azy ny andovolabe anavotany voninahiny toy izay giada sady ho afa baraka fa nanodikodina tovavy tsy ampitaona. Zany Eno dia miomandriry voary fa mila volontsika. Sady tsy maninona raha hividanina akanjo mihaja nefa manitona lehilandry amin'ny tindray mitoraka ity. Zay indrindra rahavao inoko fa na folo tapitrisa ariary aza no takitsika amin'ny ragre dia ho azontsika izany. Sady ity ny famandrehan-dehilahy farany ataonao ry valo ka hiangalio tsara. Ty zany ny tena farany dia tsy asainareo miaraka amin'ny lehilahy tsony koa. Kefa hoe io zany ny farany araka ny tenin-dramala teo fa miomana fotsiny ndry e. Tena lasa mpanan-karena marina. Mpanan-karena tsy antsa tsony.
velomany ambadika dabo any ianao raha fahantrana fa iramalatra malazo zao ny fantatry ny mponina ty ambohikalo ananako ny vola, ananako ny trano, ananako ny fiaraka initsy ny mahory ahy ny fahasandrazana teo ambohikalo sisa no avoziko sy amboariko tsara dia vita ny gidiko ary manao inona dia tanypasina tiako voary izy mihitsy ho tazako manoloana ny fahasandrazana io ka atray manatitra voninkazo mety ho arasevilinina ray aman-dreniny angamba fa iray novambra androany hoay to eo mijoro sy miresaka mivoariko mihitsy ny ray aman-dreniny efa maty fa ahoany sao hoatray marina ary maroka be tampoka ny andro sady maizimaizina mihitsy ohatra ary nakaizy voary teo to tsy tazako tso izy mivady ray aman-dreniny sisy ireo amin'ny fahasamindreo sady to mihevaeva manatona aza manatona nareo aza manatonao ay marina tena tsy afa-metsika tsy afa-mandrositra kory nefa reto efa akaika mandriam-piadana nareo fa aza manangatramiko aokanareo ay ohatra hoe marina mangatsika sy mamanala be ny tanany Edoara mandray ny tentako fa aza kely nitaina rasoka aza kely nitaina vonjao ramala fa aiza zany etam-pandriny ianao fa aiza indray sady manofo ratsy miantso vonjeo mandreraka tsy aife zany nofo le teo aso ihany marina fa nanofo iny ianao ka hoe nanofo nijery ny fahasandrazanay any ambohikalo raha vao hitako nanatitra voninkazo teo ampasana ho ny voary fa ray novambra ny andro ary hitako mijoro ambaravara-pasana miresaka aminy izy mivady ray aman-dreniny dia izoka Edoara sy Evelinina vadiny re zany ve eno ka takan'izany mihitsy ange no hitako tany ambohikalo tamin'le ray novambra nandehanantsika tany iny zany ve saingy ny endrika Edoara sy Evelinina fotsiny tsy hitako tsara fa oatra nitsanganan'olona roa manjavozavo ny tazako zany ve za kosa tena nahita tsara ny zareo raha matoty dia inona ny nampiantso vonjeo anao ka tampotampoka teo dia nivadika ohatry ny alina ny androko tsy hitako tso ny voary fa Edoara sy Evelinina sisa ny tazako ary nanatina sy nanan-kendara avao zany ve tena reko teo amin'ny tentako mihitsy ny tanany Edoara mangatsika sady mamanala be manan-kenda dia za herinao ny antso vonjeo teo iniko mahagaga koa nge mahatonga n'izany nofinao zany ka asako sany tamberina tao an-tsainao talohan'ny natoriny dia antsika tany ambohikalo dia tsy haiko rera matoty lasa lehilahy-mpanankarena be ony ary ray novambra ny andro ka nidina tany ambohikalo mba hijeriny anavozako sy anatsirako ny fahasandrazana any mba hafa koa ny nofinao lasa mpanankarena zany ka trano tsy voalalitra sy tsena kely mba hivelomantsika nefa mivoatsangana tamin'ny volany Kevinina sy le folo tapitra isan'ny mendrakire mba nisy an'izay ariko ka tokony tsy nanaiky mihitsy anie tsika raha tsy 20 tapitra isa ariary ny volana alohan-drakire tamintsika saingy voamody ny talaony efa tsy 10 tapitra isa moa ianao dia nanaikiko piskidy mila voatsiary indray tsika raha izany fa efa tafahoatra kosa raha 20 tapitra isa ariary raha vao olona mpanao afera volenta sy mpikirakira vola amina miliara no mety azonao an'izany 20 tapitra isa ariary zany miteny mpanao afera volenta ianao rangafa oka fa mahita mpanao afera ngezalahy ary mpikirakira vola amina miliara voalazanao mihitsy ahoana hoe raha vao mpanao afera ngezalahy iza koa no mba fantatroka rahaleba re ramala i rahaleba ny Tantara Bertina tamintsika Fakomaly rahaleba mpanao afera bois de rose sady lehibe ny tokony zareo finna tadidiko mihitsy iny tena tadidiko ny fotoamandra Bertina tsika hiditra ao amin'ny tokony rahalehibe iny ka saingy za aloha tsy mazoto raha resaka politika ka tsy mifidirana amin'ny atoko politika ny tiako tsy ahivina aminao fa le tenindra Bertina hoe mampiaiky volana ny arenan-draleba sy ny vola amina miliara laloviny amin'ny aferana bois de rose ataony saingy androvo lara samy androvo koa izy amin'ny filalaovam-behivavy
tena tsaroko tsara ny tenindrabe tininka kanefa ora vao amin'ny fomba ahoana no anjonona ny trondro goavana tahaka andraleba ary fa no manaraka izany mbola anaiky ataontsika fitiavam-bola indray koa ve voary efa nilazaintsika mantsitsy fa farany iny nanjonona ny ragre iny ny rano lalina azo lakanina ramala sanoko ny azo avo azo toarina ary ny trondro goavana tahaka andraleba azo jonoina amin'ny kakana ananantsika dia ivoary izany sady haiko mandrisy lahatra azy fa ho aizy eo iny miala amin'ny trondro vaventsika dia miditra amin'ny tena goavana indray izao. Sainy ny toa fatratra tao anatiko ny ato daholo mikirariko sy ny akanjoko rehetra. Mahagaga fa ny akanjo ny rahako tamin-drakire ihany no tsy atao ato. Inona reny dikan'izao sa roany fa efa vita ny fanadinana baka izay tsy nandraisako anjara akory. Inoko fa tsy maintsy afaka baka soma tsara so tsinjo. Za kosa tia asaina mampirinentana fa averinento any ambohikalo ny eviko angamba. Nefa isa no andray reto ato tantaratasy momba rehetra isany tsy hitako sy hanaovana azy fa tsy tafiditra ato anatiko ny. Zareo no hanaovako an'reto Efa vita ve mifampirimana nasaiko natao indriry voary Efa vita fa reto ato tantaratasy momba rehetra isany tsy hitako sy hanaovana azy fa efa feno ty gontiriny ny toa. Ampidiro ao rehetra fa tafiditra ao reny aiza ty hanaovako azy reto ary fa taratasy inona moa reto? Kopina aterako dia fanamariana-pahafatesany dada sy neny dia diplômana BPCCP dia ato tantaratasy sarobidy amin'ny fiainandry retoko. Raha izany dia asisika mora ato amin'ny sisiny gony ato ny fanaovana azy. Raso zay hitandry fa tafiditra daholo izy rehetra. Ary izao aleo rahantsika mibata dia avoaka ny tokotany amin'izay ty gony ty. Fa ahoana moa izany no avoaka ny tokotany ny to? Androka anga ianao? Tsy androkandry izany ary voary fa raha mibata aingana aloha ty gony misy netandry ty avetsindry ao amin'izay bataina ary mavesatra ihany izany ka ny entako rehetra no asainy ny antona tao atoko fa kely sisa dia tafavoaka zay fa tafavoaka ty atokotany ihany. Aleo hipetraka tsara eto dia andao amin'izay aloha hiditra any an-trano. Mety anaty io sy andamy manentana atao an-trano kosa angamba izay matoa asainy ny toa avoaka ny entako ka. Dia mipetraha amin'izay aloha ndry fa misy resaka kely ataoko andry mihaino anao ary ny toa. Ka zao retsy mila vola indray tsika fa efa lany nanaovana an'ity trano ty sy nananganana tsena kely ivelomantsika ireny vola azotsika tamin'ny keviana sy ragre reny. Ilazinina ndray re raha matoty dia ho sanatry ho tereny araka amin'ny lehilahy hafa indray ve noho izany dia misy rangahatsona hoe raha leba izay any anyrahako andry. Inona ary ny tiany ny toa ataoko aniraka an'iny izy. Mpanao afera avoleta sady manam-bola be amina miliary raha leba. Nanangana toko politika izy saingy tsy resaka politika akory no anyrahako andriany aminy. Fa ninandry ny toa? Hitady asa retsy Ai kosa dia mety ho voaray asa ao amin'izany olona izany ve tena faly azy izany. Aza manditsy afatavony aloha ndry fa eno tsara ity meko andry ity ny adresy misy mibirao fandraisan-draleba olona ary andro fandraisan'olona mihitsy an'io ka makany esany zao maraina izao ndry. Rehefa tonga ao mibirao andry dia tsory aminy fa mitady asa ndry. Saingy ny akanjo tsara mba fitondrako mivoaka nefa ao anaty gony atsy tokotany daholiko. Ka le akanjo manify sady manitona nanjon'ondry andragre iny no anaovandry io koa ny kiraro avotongotra miaraka aminy. Reo no anaovandry dia aza donona amin'ny manao makiazy kely alohan'ny andehanana. Oriny ny toa
asa ve no tadiaviko dia fitafiana manaitra lehilahy no asainao anaovako ka tsy asa ny tena tanjona fa mifanjonondry Andraleba hiaraka amindry retsy a. ay ve zany dia mialatsiny fa tsy andehany aka sady efa nifanarahantsika koa nefa iny fanjonoko andragre iny ny fanjonon-dehilahy farainy ataoko e kanefa tsy maintsy mandeha ndry e. Ary ataovy izay rahanareo any amin'ny hotely mba hanatratraranay anareo sy akanay vola amin'ny toy mahazatra. tsy mahavita an'izany tsony ary neny toa leo a fa nga dia tsy misy fitadiavam-bola hafa n'izany fanjonon-dehilahy zany foana no asainareo ataoko e trondro tena goavana sady vavety noho ny vavety raha leba ka tsy maintsy tanterahandry mibaiko e. tsy andeha aho afa vonoa indray raha vononao e ay zany ny vavandry jereo tsara ty petrôly amin'ny tavoangy ty ararako ao amin'ny gony misy ny fitafiana sy ny momba ndry rehetra ty petrôly ty ka hodorako avy hatrany zao dia zao sady tsy ilaiko mipetraka atao aminay tsony mihitsy ndry sao dia tsy rariny kosa zany try neny toa zany e dia fitafiana akototry sy kapa kely ty ve sisa no hany mba fananako ary hodoranao hatramin'ny antotantaratasy momba koa ka raha tsy tiandry no voaroaka sy hovadiko boribory mialeto a dia mandehana manjono Andraleba zao dia zao fa ilozandry mitomany eo fotsiny tsy andeha raha izany dia andeha hodorako tsy misy miangana netandreo atokotany ao ary andaondry mivoaka amin'ity trano ty zao dia zao fa tsy ilaiko mipetraka taminay atsony okareny toa maiskila avokoa momba n'ity rehetra an'io oaka fa azadoranao renentan-keliko e manaiky afa oaka fito amby sivifolo valo amby sivifolo sivy amby sivifolo zato tapitry ariary tena izy ve zao sa manofy ara-mala marina tandremo a tandremo kely sao dia lasa daly eo anao ravao a dalahoana koa e tsy nofy velively fa tena misy ary manoloana antsika vola be zato tapitry ariary avy amin'ny Andraleba tsy takontsony zay lazana ny hafaliko ranga ary reko tena maivana mihitsy mivatako etsy aloha roako ianao fa tafita sotsika raha mala oaka aloha zay raha matoa fa dia mameno nitavako mihitsy noroanao ka toy manofy aranga mahita an'ireto birikim-bolana roa alina milahadahatra manoloana antsika sao zany tsika vao tena tafita ary tsy antra zany tokoa raha matora avao a velomatreo ny sosobe rano tsy misy laoka isamaraina velomatreo ny fitafiana mosimosy velomatreo ny fahoriana amin'ny tsy fananam-bola fa ianoka anaty arena amin'izay tsika e pesalohanao ane ara-mala vady malalako tanteraka tokoa zao le nofinao lasa mpanan-karem-be fa tsy nofintsony ka ahoana faly ianao faly tokoa aloha fa tanteraka ny tapany voalohany tamin'ny nofoko indray alina iny a fa le tapany faharonana kenday ny tompoko lahy Edoara kosa no iny kosa aloha iriko tso tanteraka mihitsy ka poa aza mihitsy eny zany fa tsy tiako eritreretina akory marina moa inona no atanteraka zay nofiratsina ho any raha mala asako miferitreretana be loatra ny zava-niseho tamin'ny ray sy roa novambra tany Ambohikalo ny nampanofiratsy ianao zay tokoa angara avao sady avelohany koa zany fa zay hitantanana an'ity vola be zato tapitrisa avy amin'ny Andraleba ty zao no zava-dehibe hita ho tena be vola be tokoa aloha raha leba fa tsy nahapietsika amin'ny volomasony akory ny fitakitsika zato tapitrisa ariary taminy zao raha matotia be apombo regny ka misy ehezina raha matotia tsy hampafiry ny vola be amina miliara fikirakirany akory zay zato tapitrisa ariary mitakitsika ary aloha no mandoha vola be tahako zao toy zay amelan'ny gazety anitsana ny voninahiny hoe olo maventy mpanao politika niditra ponja fa tratrana nodikodina zaza tsy ampitaona eny marina aloha zany fa mba nanaiko ny tariny voarina ka chambra tany amin'ny hotely any aloha izy fa raha tsy zany dia tena sarotra ny nahatra tsaratsika azy izy any tsy anaika izy raha vao rehefa dorany filany amin'ny mahadalam-bavy azy le fomba nandoava amin'ny vola fotsiny ny tena mampiaya mafy satria lazay ny fahampanaterin'olona ty atranontsika onko ataony ahoana moa ny vadika amin'ny tokony omeny fantany fa eo ampelantanantsika ny sariny zareo teo ampandriana tamin'ny selfina taon'ny voariko ka tsy tia no hafa baraka sy gadra izany indrindra ny tsy ny andrasany ela ka nampanaterany vola zato tapitrisa vao magnany any tato amintsika androany
toy ny nanofany a nandray an'ilay sakosy mibotsina vola sady lazan'ilay tovolahy irakiraleba hoe tia ony zany volanareo avy amin'ny raleba zany e. Ary vola avy any amin'ny banky fa resa tahirin'ny tao an-trano ny nanomezany atsika e. Ho inonao zay omby maty any raha matoty fa niena hoanina 100 tapitrisa ariary ny eto am-pelantanantsika zao ka ahoana ny anaovana azy? Raha mamaky aloha dia ny fanatsarana an'ity tranontsika ity dia hitarina tanteraka ny tsena kelitsika sady fenoana entana isan-karazany ohatran'ilay any amin'ny tsena lehibe fividianako entana etsy ampitatsika e. Izany hoe anao epibara mihitsy izany tsika sa ahoana ny hevitrao Ramala? Tsy misy madirana ho tetenina izany voalazanao izany raha vao fa amin'ilay noeritreretiko mihitsy izany ka saingy raha mety dia aleo aloha ny 20 tapitrisa ariary amin'reto volo reto hividianantsika fiara kely ataontsika afakana etam-barotra e sady mba hitsangatsanganantsika menakavy tsy indraindray koa e. Dia ho ampianatsarana ny trano sy anitarana ny tsenantsika ve ny 20 tapitrisa ambiny raha hividiananao fiara indray ny 20 tapitrisa ariary? Ka fitaovana ilaina amin'ny famatsiana entana ny mpibarantsika anie zany fiara zany raha vao e. Mety hisy ambiny ihany aza ny 20 tapitrisa hividianako azy satria mahita karana mpivarotra fiara efa niasa nefa mbola tena tsara. Zany ve? Ie. Dia fiara ohatrany ahoana hono izany ka? Karazan-drazany rony 404 na hoe 504 basy taloha reny e. Fa ankehitriny moa dia fiarakangò na Citroën misy kabine rony malaza e. Sady voiture de plaisir no misy kabine kely azo itomanentana e. Misy an'izany ao amin'ny abali le karana fantatro sady mora be ny fiara ho aminy e. Eny ary fa mba mahaiza ianao mifidy sy miady varotra any sitrany hanampiana ny etam-barotra ilayntsika. Eny aza matahotra ianao anio dia anio ihany a dia anombana an'izay fiara hovidianao amin'ny abali sady tady mpanao trano koa fa mandeha ny fotoanako. Tena marina izany. Fa aleo aloha aprimiko amin'izay reto vola be atsika reto ary tsy avoakako raha tsy efa hividy fiara ianao fa mivola mantsy kely lalana. Aroana raha matoty ahoana aloha ny amivoary tsy mba hometsika vola kely ve izy ho mariky mifakasahatrika ny nataony kosa ka? Ny zanatsika mbola tsy nahazo na ariary azaka ivoary indray ve nomena aloha Ramala? Asanaoko sady tsy handray izay vola omena azy koa iny zaza matikambo iny e. Reny azy izy mimetsika vola roa etsy tamin'ny vola amin'ny madame Veronika tsy nentina indray akoriko. Zay azotsika amin'ny fiara re everina. Fiara ray sy noveranao raha vao dia andao ifandombera kely tsika fa nahazo fiara vaovao Eno Ramala. Ary dia efa nataonao feno eriny esa miverako izany fa tsy mba tapatapana ohatrany ianao akoho. Ka ny anao anie raha mboankazo fa ny akosa whisky mahery ihany e. Etsy aloha ifandombera amin'izay ndraika mba ho samy ela velona iadam-pinaritra e. Iadam-pinaritra tokoa anesika rangahy. Dray tsara rizy zany raha matoa efa ela dia ela marina ny vavako ny tsy nanendrisika arahana saucisson tako tonotro dia mitandrema ihany sao mamy eo ka nahirana ho any tsara ny tsaky. Fa nga dia heverina ho taperiko daolo kosa ty raha tavango ty raha vao mba kakoroa na telo vera fotsiny io dia ataoko fitahiro fa efa olo mihaja anie ahy. Eny re Ramala olo mihajo ka ataoka vazaha vorazana tahako tony eny tena fandroso rehefa misy ny vahiny raha matoty e. Zany no matarana fa olo mihaja sady malala onony ianao matoa matahiry azy zany. Dia hianatra fiainana olo mihaja koa zany tsika manomboka izao go. Bien sûr hafa neny talora matoa e. Zao sika efa manana trano ary vao nahazo fiara vaovao ka tsy maintsy miova sata tanteraka e. Marina aloha zany Ramala. Fa ono mba tianao ve aloha le tomobile navidiako androany? Tena nahay mividy ianao Ramala. Sady amin'izay nisy ambiny 2 tapitrisa le vola mividiananao azy. Taso kely indray aloha. Fandombera indray. Zay mihitsy. Ka izao ka karana mahafinaritra sady azy dimbaritra aloha ray abali e. Mbola tsara be daholo ny fiaramidiny ao na dia efa niasa aza. Fa oliza aloha za mandondony izany e. Sa Rabertina tsy mitrantsika zany anga itsony fa mahita an'le fiara vaovao atokotany ao indray zao zareo manodidinao dia
tsy maintsy ho tonga anatsafasianao raha masabomango daholo. Aleo aloha jereko fa mandreraka koa zao olona ao ambaravaranao zao ka ary omeko teny gasy mihitsy raha olona nelingelina fotsiny. Ahoana ny anareo zay manahoana nareo tompoko? Salama tsara zay madama fa ato ve no mipetraka andre matora malary fonson deni. Eny tompoko, ato izy mipetraka ary za no raha vaovadiny. Fa misina tompoko? Tsara ngamba raha mampandroso anay ianao dia any an-tranontsika mifanazavy. Eny mandrosoa ary nareo tompoko. Fa iza koa zao olona mahelanao zao na vao a? Izy zao e? Ohatray? Polisy? Ny commissaire de police ralitera sy ny brigadier Jovelo manoloana anao andre matora malary vono ka tandremy mifetsika hafahafa. Fa inona ny dikan'izao commissaire? Olona manana ny haja mambonina trainy zay? Eno olo marina ary tsy jiolahy zay fa mba aza vao zay antondianareo zao aloha e. Any amin'ny commissariat tsika mifanazava madama fa andao nareo mivady manaraka anay avy hatrany. Brigadier, tonga dia be tao rojo vizy mivady reo. Sao dia mba tsy rariny kosa zao commissaire fa diso adresy nareo. Zany mihitsy sady tsy nangalatra zay ny tsy namaky trano ka ahoana natao ohatran'izao? Ainay ny asanay ry izy mivady. Ary aiza koa voary zanakareo fa ilainay manaraka anay. Tsy anefitr'ilany atsy izy e. Fa sao dia tokony izy ny tokony hoentinareo fa tsy zay e. Oary voary a? Ie, izy tokoa ngamba ny tokony hoentinareo commissaire. Nareo telo mianaka mihitsy no ilaina any amin'ny commissariat. Antsika mifanazava. Ahoana zay ry neny to? Manahoana nareo tompoko? Salama ary tovavy. Ay ianao ny voary. Manaraka anay koa ianao. Sangy aza asiana menao ty izy brigadier. Ary melohan'ny andehanantsika dia atoroy anay hoe ry izy mivady zay misy ny vola atao aminareo ato. Atolory anay zay misy ny vola ato fa mankisika. Izany ny tantarako andriamato commissaire. Sanaka ambany vohitra avy any Ambohikalo ary kamboty fa matolozam-piarako ty hiakatra ty Antananarivo ndray aman-dreniko vao roa taona lasa zay. Nalainy dadato sy neny toy hipetraka ty arivo ary nanantena noho ny fianarako. Kanefa nivadika ho fanirena anjony lehilahy araky ny tantarako anareo teo izany taty aoriana. Mety higadra ngamba ary tsy ahita ny anjara masoandroko tsony. Tsy maninona fa vonina ny anefa ny saziko sady anjara masoandro inona tsony moa no antenaiko e. Dada sy neny efa navoiko, ny fianarako efa navoiko, ary le mba hanolo tiako aza dia efa navoiko. Eny ry voary, mampalahelo tokoa ny tantaranao ary efa mazava amiko izay ka isorako anao. Noho ny antony manokana tiako fantatra moa dia ianao no niraisiko voalohany fa aleo amin'izay aloha ampandrosoantsika ny dadato sy neny toanao. Brigadier, eto makaty amin'ny efitra famitorana amin'izay izy mivady vao nalaitsika tany an-trano androany iny e. Azafady e? Nahoana ry ny hafaran'izao raharaha zao e? Dia higadra ve Mandroso. Misaotra anao brigadier ary mahazo mandeha anao. Nareo mivady kosa mahazo toerana fa tonga amin'ny fotoana ifanazavantsika izay noko fa efa tsy andronareo raha teo Ka tsy andronay tokoa satria tsy olomeloka anay zay commissaire. Kanefa na dia mbola tsy voatsara ary nareo dia lasaka eo aminao ry ngiaramala fa olomeloka tokoa nareo ary andray mivalina nareo. Satria ahoana commissaire? Satria tsy tena vola fa vola sandoka ny vidiana ny ramalo automobile ramatora avao Mahagaga zany fa vola sandoka hoe commissaire? Vola tena izy no volanay ka. Ny antsoanay zanak'abaliva vola sandoka ny vidiananareo fiara tao aminy. Ary rehefa avy mividy fiara mantsy ianao ka lasa dia mbola no hamarin'ny abalifa andronindray ny vola nomenao azy ary teo vao hita ny mahavola sandoka azy. Fa loza inona rety iro lanitro? Loza inona ty? Marina raha mba nanapohan'izany vola sandoka izany zay. Ary ny tena zava-doza
de taitra mafy ary tapaka lalandray abaliny no nalala fa vola sandoka ny vola nividiana raha fiara tao aminy. Anitra de nitambositra ary maty teo ny eo izy. Zany ve Andriamatoa commissaire? Zany tokoa ny aramala. Maty noho ny vola sandoka nomeno azy abalika ny antso telefônina anay ny zanany ary mitory anao. Tsy ny zanaka abaliany anefa no ny antso anay fa le tsena lehibe ao ampitany tranonareo zay fividiananao entana raha matora avao a. Zany ve Andriamatoa commissaire? Ay vola sandoka ny volantsika ramala. Losy marina. Naseo an'ny tompon'ny tsena anay reto vola sandoka ny hividiananareo whisky saucisson tao amin'izareo reto. Ka hita fa mitovy tanteraka amin'ny vola ny hividianany ramala fiara tany amin'ny abalia. Zany hoe nampiasa vola sandoka koa ianao ary enjian'ny lalana tanteraka nge zany. Indray rery commissaire. Tsy mba napozinay ho vola sandoka ny volanay fa na zaeza ne mba voafitaka ny tena marina. Jere hoe ito marika diso amin'ny vola ray sakosy hitanay tao an-tranonareo ito. De hita amin'reto vola sandoka nampiasainao tany amin'ny abalisy tao amin'ny tsena lehibe nividiananao entany ihany koa raha matora avao a. Ny tompon'le tsena moa no nanorana ny tranonareo sady voalaza ny adresy hitanay koa tamin'ny atota taratasy ny hividianany ramala fiara. Tena voafitaka zay commissaire. Tena voafitaka zay fa tsy mpanamboatra vola sandoka e. Ka iza raha namitaka anareo raha tsy mpanamboatra vola sandoka nareo. Iza moa fa tsy okiala voarin-dozy io sy le sipany atao hoe Indray zany mpavavanao reny to. Fa ahoana no nalalano ny momba ny voary sy raleba Andriamatoa commissaire? Gaga ianao Andriamatoa ramala. Eka. Efa voatantara ny voary tamiko e. Tsy momba ny raleba ihany fa hatramin'ny raha Gresy ry Kevin zay samy nanerenareo any voary mba hanjono azy sakana vola be. Tsy mateny nareo mivady a. Ary ho gaga koa ngamba nareo raha ilazako fa za zay manoloana anareo zao ny commissaire Ralitera sady ray mitsinjo ny vady madame Véronique. Ianao hoe commissaire Indray mitsinjo? Za tokoa anaka Indray a. Ary fantatro ny afetsena natao ny dada toanao sy ny neny toanao tamin'ny Véronique avadiko. Tsy teto tanindrazana mantsy tamin'ireny fa nanaraka fiofanana tatsy amin'ny Nosy Maurice. Ka ahoana e? Mbola tsy mahateny nareo mivady a? Mifona sy mibaboka aminao re zay Andriamatoa commissaire. Mifona Andriamatoa commissaire. Mifona zay fa manenina ny vitanay tamin'ny mivady aman-janaka e. Kanefa raha misy ny tokony fona anareo voalohany le izy mivady de ivoary a. Nosombanareo ny fianarany ary nataonareo fitaovana fitadiavam-bola izy amin'ny mahatovavy mbola tsy ampy taona azy. Fona retsy ry voary a. Mamelanay fa diso ty vola loatra zay e. Zany indrindranako. Tsapako ankehitriny fa tsy nindrazantsika zao ary nanody anay ny vitanay taminao ka mamela re anay anako. Efa tapidalaka le aty amin'ny polisy ve nareo vao mahatsapa ny adosonareo sy ny fona amiko ry dadatosiny ento e. Mbola andinika alova tsy haiko raha vita melanareo ihany anaty ka miala tsindrindra. Aza tao an'izany reto zay fa mba mamelanay voary. Eloka roa lehibe ny vitanareo mivady. Ny voalohany de ny fanerena tovavy tsy ampy taona hiaraka amin'ny lehilahy mba hakanareo vola. Ary ny faharoa de ny fampiasana vola sandoka zay mbola eloka be vava araka ny lalàna. Fa ny zava-doza manampy trotraka ny eloko ry ny aramala de nahafatampoka ny abalia zay nividiananao fiara tamin'ny vola sandoka. Tena very marina. Nefi raleba neny ny tompon'le vola sandoka fa tsy zay commissaire. Fety sady maranitra ralebe ary tsy misy porofo azy hitazonana azy. Tsy izy mivantana mantsy na me vola sandoka anareo fa le tovolahy tsy fantatrareo nanatitra an'izany tao aminareo araka ny voalaza mivoary tamiko. Noho izany de afaka raleba fa anareo zao no misolo vaky any akalana ary anaovany zanaka abalia fitoriana. Zay vo tena veritsika ramala. Aiza ny tany alefa higadry sika. Fitiavam-bola tafahoatra loatra no navoanareo mivady e. Lalim-paniaka loatra nareo ka miatra amin'ny fotaka kehitriny.
nahoana ianao andre matokomisera? Salama tsara ary voary fa mandro so dia mahaza toerana ianao ka natory tsara ianao alina. Tsy nahita tory aloha e. Mitebiteby mafy ny saiko araka aminareo any amin'ny fitsarana araka ny voalazanao maly. Tsy olomeloka velively ianao ka za matahotra e. Ny fijoroanao vavolombelona fotsiny teny ilain'ny fitsarana fa ny dadato sy ny nenitoanao zay nanery anao ny meloka sady tokony hoentina hiatrika afa-panoavana an'io tokoa izy saingy ahoana komisera? Misy vaovao roa lehibe tiako ambaranao mialohan'ny andehanantsika any amin'ny fitsarana ary voary. Vaovao lehibe roa inona moa zany tompoko? Tsoroka avy hatrany aloha fa ny ray dia tena vaovao ratsy mihitsy ary ny ray kosa inoko fa mety ho tsara aminao ihany ka izy amin'ireo no tiana ho lasaiko melo. Vao maika mampitebiteby izy zany komisera fa raha za aloha nasainao misafidy dia le vaovao ratsy lazainao voalohany fa avy eo ianao milaza vaovao tsara any ko nga. Eny ary tsy inona akory le vaovao ratsy rovoary fa maty alina tao mifonja kely na violon tazomana azy raha maladadatoa. Ahoana hoe komisera? Izany e. Indray maty alina tao amin'ny violon tazonana azy ve dadatoa? Indray loza marina vao alina nefa neritreritra melanelokisa kanefa dia maty alina tamin'ny fomba nahagaganay tokoa izy rovoary fa ahoana komisera? Ny ray violon moa ngiara-mala sy ramatora avao ary tamin'ny sasakalina dia ny antsoantso vonjeo ny ravao fa hoe toy ny misy manan-kenda raha malavadiny mandra-pamoa amin'ny polisy mpiambina ny violon tazonana azy nefa dia efa tsy niaina tsony ngiara-mala. Ny olana tanteraka ny tendany ary ny vadika any an-damosina ny tavany sady ny tranga be ihany koa ny lelany. Mahatsiravina izany ka. Ay ve zany na faty azy e? Tsy hainay moa izay nanan-kenda azy tao satria misy ditanana maintimainty tsy mety miala eo amin'ny tendany. No amarinina koa fa tsy ditanany ravola izy ka tena mahagaga mihitsy. Mbola tsy nisy toy izany tato amin'ny komisary ary tsy misy lolona angatra ny violanto. Ohatry nefa napoiziko ihany aloha zany nanjoa ny dadatoa zany e. Fa ahoana moa no hoe efa napozinao no nanjoa azy? Satria samy taranaka ambohikalo na zana dadatoa ary hiara-ny ozin-drazanay izay na tsy maintsy mahita loza raha manisy ratsy ny havanay. Efa reko ihany mantsy ndray andro izay fa nanofo nisy nanan-kenda ho ny dadatoa. Zany ve? Tokony ho fantatry dadatoa fa efa fampitandremana azy ny nofony. Kanefa mbola nanao izay nataony tamiko ihany moa izy ny vady. Ary inoko fa nampalahelo mafy ny fanahy dada sy neny zany na dia efa niakoatra azy izy ireo. Efa reko tamin'ny tsiny zanako aloha ny laza nambokaly fivinareo e. Toa hoe fa nentinao tany hono izy ary tanàna mba mivoatra mahafinaritra izy zany. Ie. Fa ny mampiavaka azy dia tena mifankaty be sy mifanaja fatratra tsy misy toy izany ny olon-drehetra ao am-bokaly. Izany tokoa. Satria misy kaly ny loharano sotroim-ponina any. Tsinona kory izany fa niosina nataon'ireo razambenay fahiny tamin'ny nanamboarany zareo an'ilay loharano. Mba hafandray izany. Fa ny fiheverako ny atao hoe kaly zao dia hira madinika na ody mahery miaro ny zavatra anankiray. Fa ozina ahoana aloha zany amin'ny loharano nambokaly zany e? Teo am-panamboarana an'ilay loharano ndreo razambenay dia laza hoe izay taranantsika misotro an'ity rano ity dia tsy mahazo mamadika na manisy ratsy ny havany fa ratsy izany dia hiaran-doza tokoa. Hany ka zary kaly nampifankatia olon-drehetra ilay loharano ary na ambohikalo na ambohikalo. Lalina indray izany marina. Tsy tsaro ny raha malatsony izany ny kaly mampifamatotra anareo taranaka ambohikalo fa ny tany ny fitiavam-bola sy ny fandrokodrokin-draha voavadina izy. Izany angamba komisera. Ary efa nisy havanay avy any ambohikalo koa taloha maty sala amin'ny fomba nahafaty any dadatoa satria navandoza tamin'ny havanay ihany. Ay ve? Fa efa vita aloha ny fandiniana ny razany ary efa eny amin'ny tranompaty izy zao ka hiaraka ho antsika rehefa avy eny amin'ny fitsarany hitondran'Andriamatora avao. Fa mialohan'ny andehanantsika mba azoko fantarina kely ve komisera le vaovao lazainao fa hoe mety ho tsara amiko.
lazako an'le vaovao mety ho tsara aminao ry voary ihany tompoko dia mba aty anontany ianao hoe aiza moa ianao nipetraka satria ndao sy ny fahafatesana ny dadatoanao ary azo inona fa higadany ny entoanao. Izany mihitsy ny tena fahoritsaiko komisera. Efa ny fanarahan'ny fianakavianay fa dadatoa sy ny entoa no hitaiza taoriana ny nahafatesandray aman-dreniko. Ka tena tsy hitako izay aleha. Tsy maintsy hiverina any Ambohikalo angamba ka izay havana miahatra no hitoerako. Ireo zanaka dadatoa sy ny entoa mantsy lasa mankahala fatratra nanomboka tamin'ny samboranareo azo mivady ka tena tsy azoko rahamonina tsony. Lasa makahala anao ny zanaky Ngaramala sy Ramatora avao. Komisera. Tsy fantatry zareo kory ny tena marina fa vao tonga tao an-trano aho omaly avy taty iny dia samy teritra sy nanompo ary saika hamono ary zareo. Zany Satria zaho hono napidikizo Indray aman-dreniny. Ary asa angamba izay hanaovan'ny zareo amin'ny sy fahafatesany dadatoa zao. Tsy te hiverina any an-trano zareo tsony ary rehefa aleoko mody any Ambohikalo nefa izaho mbola tsy nahita saran-dalana. Mampalahelo zany. Nefa raha tianao ry voary nijanona eto Antananarivo ka noho ny fianaranao dia afaka mandray anao zaso ny vadiko. Ahoana tsara hoe komisera? Hipetraka any aminareo ve Eny anaka. Efa mifandinga izay mivadika afaka mandray anao hipetraka any aminay izay ary vonona ny antoko amin'ny fianaranao raha mazoto ianao. Zany ve tompoko? Ahoana moa tsy azoto ary faniriko tokoa ny anoizako indray ny fianarako na dia efa vita aza ny fanadinana bakaloriana andrandraiko. Tsy maninona izany afaka mamerina kilasy famaranana ianao ary atovy ao tsainao fa tsy mila tambiny akoatra ny fanaovanao tsara ny fianaranao izay. Vonona ny tondranao tahaka ny tsino zanaka izay sady tsinjoko moa efa tsy ohatrano raha teo izao. Fanakaizy tsinjoko komisera? Taorian'ny fahafahan'ny bakaloriato dia nalefako nanohy ny fianarana atsy amin'ny Nosy Maurice izy ary efa monina any izy amin'izao tsika miresaka izao. Ary toa misinto ianao Eny misinto tokoa satria tena fanirianay no samy afaka baka saingy indrisy fa tsy afaka nanohy intsony sady tsy vitan'izany fa rava noho ny nataony dadatoa sy ny entoa ny fitiavanay ary na ny fifandraisanay amin'ny telefona aza dia nitapahan-tsinjo ihany koa. Tsy hitsinjo nanapaka fifandraisanareo amin'ny telefona fa Veronika vadiko no nasaiko nanapaka azy aloha ny antony mantsy dia tiako hifantoka amin'ny fanomanam-panadina ny tsinjo tamin'ireny fa sarotra mantsy no mampiaraka ny fianarana sy ny fitiavana. Marina izany kanefa tsy variana ny fanadala izay fa tena nianatra ary nanaja ny fahadiovako izy. Efa reko tamin'ny tsinjo sy Veronika vadiko momba anao ary mahafaly amin'ny fitiavanao sy tsinjo ny fianaranareo ka niriko dia mba atafitanao raha mbola vonona hianatra ianao. Mbola vonona mihitsy tompoko. Tsara zany fa mahatoky ny fahendrenao izay mivady ary hitondranao toy ny zanakay. Izay le vaovao tsara tiako ambara aminao ary rehefa hiteresaka amin'ny tsinjo amin'ny Maurice ianao dia azontsika tsony telefona satria tsy rava kory inge fankatiavanareo Misaotra indrindra tompoko. Misaotra nareo miantra sy mandray an'ity kamboty tsy manan-kianterana tsony. Andriamanitra ne amaly so ny fitiavanareo afa tsy ho voavaliko velively. Fa inona indray mampitomany ianao ry voary Tsy tanako tsony ranomasoko ry dadan-tsinjo fa loatra angamba ny voko fa hibalika indray le anjara masoandroko efa neveriko tsy ho hita tsony. Eny ary ampy angamba izay nyresantsika aloha fa ndao tsika andeha hitondra ny nenitoanao eny amin'ny tribonaly ary ho any amin'ny tranompaty misy ny dadatoanao rehefa avy any. Izay ny lasa voalefina somatsara ny Ambohikalo Tantara Mala. Za kosa efa mipetraka ao amin'ny komisera mivady ray aman-dreny tsinjo izay tena tiatoko fa nenitora avao kosa nikadry ety amponja ary faniriko ny amelany elony ka
naleoko nanantona azy ety. Efa nisy mpiandry fonja lasa niantso azy ihany nefa mbola tsy mipoitra foana izy fa hay zary. Intamin'iko senka ary sady mandeha no tanondriky ny ento zany. Marina tsy mampalahelo mijery azy. Ay fe ianao ry voary no mitady tena tsy napoziko. Manahoana ianao anaka? Salama tsara fa ny ento manahoana? Sao tsy tsara tsy ratsy zao e. Misaotra betsaka ndriky tsy nanary fa nitsidika ety amponja. Tsy misy isaorana rehefa tonga nefa ny adidiko aminao e. Adidinao ahoana moa zany anaka? Anaritra sakafo avy e. Tsy mba nisy nanaritra sakafo koa rengi hatramin'izao fa ny sakafo ny fonjato mba hoaniko. Indrisy fa sady namoy Andramala no atian'ireo zanako naterako ry voary Samy tomandry ny ento fa nitondra sakafo anao nge e. Efa voasava mpiambina izy ity ka azonao hoanina. Ihinana azy tokoa rehefa avy eo anaka fa misaotra anao aloha tsy nanary Ianao tsy naterako indray tia ny tonga mijery efa tsy mendrika ny hotiavinao tsony Efa namela ny elokao ary tsy mitahiry alahelo aminao ary ny entoa. Ilazan'izany ny tena antondiako aty aminao fa noheveriko adidiko izany. Andray re anako. Tena manana fovolamena tokoa raha ianao fa raha ny zava-bitako taminao dia tokony tsy hijery akory ianao. Tsy rery ny entoa. Rehefa nandinika dia mahasambatra kokoa ny mamela anao no mifaly amin'ny fahavoazanao. Zany tokoa mantsy ny toetranareo avy any Ambohikalo ka mampiavaka amin'ny fankatiavanareo Ny Andramala kosa nosoloanay fitiavam-bola Tafahoatra ka nahafaty azy ary nampikatra akehitriny. Misaotra retsy misaotra fa olona manam-panahy tokoa. Tsy misy tokony isaoranao azy zany ka. Marina fa taizana Ambohikalo saingy ny maha-kristianina any tena tsy mamela anao fofovato aminao. Indrisy anaka. Sambatra raha mba nahay nitondranao toy ny naterako ary tsy nigadra ohatran'izao velively. Asa raha mbola ho velona na ho faty aty amponja aty fa taona maro ny sazy tsy maintsy hoe faiko. Ny angaviako anao dia mba hifanampy amin'izy efatra miana-tazanako ary aza miala ny tranontsika. Nefa ilako tsy indray raha ny amin'izay ry ny ento satria nanjary nankahala avokoa ny zanakao e. Lasain'ny zareo fa avy amiko ny nahafaty any dadatosy nampikatra anao no zataranaka Ambohikalo. Zany ve anaka? Saiky namony ahy mihitsy aza nge zareo tamin'ny atezerany ary tsy mipetraka ny an-tranonareo intsony fa zaza efa niala tany. Fa aiza zany ianao zao no mipetraka dia ahoana koa no nahitanao sakafo mipetraka ny amin'ny ray aman-dreniny tsinjo ary ny entoa ary zareo no nampitondra ny sakafo nentiko anao. Ay ve ka ny amin'ny komisery indray no mipetraka ary zareo koa no nampitondra ny sakafo Iya. Menatra nareo tanteraka anaka saingy sambatra manana. Nefa indrisiko fa androany ihany no afaka mitsidika anao aty apotsary ny entoa. Fa ahoana ry voary? Efa nifanarahako tamin'ny ray aman-dreniny tsinjo fa hitondra famelan-keliko ao anao no tena antondiako aty. Ary rehefa vita izany dia tsy mahazo miverina pitsony fa mba hiatrika ny fianarako amin'izay satria hiverina hianatra. Dia tsy vitako tsy fe ianao. Azariana re anako. Asa mety mbola eo nanganitsika ny orinany fa mitavaka ao anao mba miova fotsy toy ny talotsiny ianao ary havita somatsara ny sazonao ety amponja. Efa niova fo anako. Neniko tongotra matanana ny toetrako taloha Tafahoatra ny ara-tsi-panahiko taminao ary Tafahoatra ny fitiavam-bolanay sy raha malaka nahitanay loza. Tafahoatra ny farana teo Tafahoatra nosoratany Axel novelomin'ny faly sy Rakoto ary Sinaizy.
miaraka tamin'ny Vantso sy ny ravo Roland Ramanatsoa no nandray feo anjary livany manay totosa